mitodika manokana amin'ny diaspora mantsy zany ny amin'ny hoe betsaka zany ny ohatrany hoe remarque fanakianana zany hoe ny diaspora inona fotsiny no ataonareo any lavitra any ianareo no bevava ny diaspora malagasy zany koa zany lazaina fa ohatrany hoe kely zany ny participation izay ataony amin'ny firenena izany ka io zavatra io zany mila fandinihana fifampidinihana sy fifanarahana zany karazan-javatra toy izany fa tsy hoe iny ny vola zany dia alefa any amin'ny gouvernemanta malagasy zany ny volan'ny diaspora fa hoe ity zany ny latsakemboka avy ety aminay ety zany dia anao fifampandrosoana dia zay anaovanareo azy ihany satria efa misy ihany koa zany hoe karazana tsy fifampitokisana ka tsy misy hoe mahadiso ny diaspora raha ohatra izy ka tsy mahatoky zany ny fitondrana izay misy eo amin'ny maha-olombelona zany zavatra zany tsy maintsy misy zany hoe inona ny garantie amin'ity zavatra tolotra ity zany, inona marina ny drafitrasana na ny hoe ny zavatra andrasana, inona ny planification ka mila mijery an'izay koa zany ny diaspora satria araky ny efa nilazaiko tamin'ny émission teo zany dia hoe efa miavitsy ny olo-manga tsy misy rafitra mazava mipetraka zany holovain'ny taranaka teoriana zany ny zava-misy ao Madagasikara dia manjaka ny hoe fanararaotana zany ny firenena hafa ny izay matanjaka hakany izay tiany alaina ao, tsy ny firenena hafa ihany koa nefa fa isika samy malagasy ihany koa manao tantely afa-drakotra koa zany ny harena rehetra rehetra mba hoentina aty ivelany ny tsy fisian'ny rafitra matanjaka daholo no mahatonga an'izay karazan-javatra rehetra rehetra zay ka rehefa misy tokoa moa ve ny zavatra atao tantely afa-drakotra eo ka iza moa zany tsy haka fa hoentina amin'ny sentiment fotsiny zany atsika ny hoe raha misy olo-masina nge hoe raha misy olona tena atokisana nge eo dia miovy io ny olombelona dia olombelona izay misy ihany koa ny instinct animal ohatrany hoe io saka io ve raha ohatra ka asianao trondro zany eo mipetraka eo instinct animal izay hoe andeha hoaniko ilay trondro fa ianao izay hoe misaina zany no hoe andraso fa idiko ato anatin'ny frigo zany ilay trondro amin'izay ilay saka zany tsy afaka haka azy ohatrohatran'izay ny fipetrany ka raha ohatra moa zany hoe ny diaspora zany ohatra hoe mba te-hanao zavatra dia tokony zany hoe misy zany hoe karazan-javatra izay hoe hifanarahana ka hita tsara zany hoe izao zany no tena hoe vokany misy zany hoe karazana tolo-kevitra izay hoe afaka atolotro eto zany ho dinidinihan'ny tsirairay tsy voatery akory ianao ho d'accord ho zato isan-jato amin'izay lazaiko eto fa mba hoe hevitra ny anahy zany ohatra zany ny diaspora ka hoe te fantatra marina zany hoe akaiza moa zany ilay vola mba tianao fantatra zany hoe inona ny zava-bita azon'ny diaspora atao ange ny hoe manao an'ireny karazana ohatrany hoe village ataony Père Pedro reny hoe ny diaspora zany isaky ny faritra ohatra zany dia manao mangataka tany amin'ny fanjakana dia manao manangana n'ireny hoe village ohatrany ataony Père Pedro reny dia ny diaspora no mamatsy vola azy ka amin'izay fotoana izay zany dia hoe tokony hisy ny contrôle matanjaka ny vola miditra sy ny hoe inona ny zava-bita zany ao anatin'ilay izy satria angonina zany ao anatin'ny ilay village daholo zany ilay olona sahirana dia ampianarina izy zany ny mamboatra trano ampianarina azy zany no hoe tsy maintsy ange miasa miezaka vao mahazo zavatra dia aprisiana izy amboly ny zavatra hohaniny fa tsy hoe andeha anao collecte anao angataka don eran'io koa zany na ny hampisakafoanana azy eo asaina mamboly vary izy asaina mamboly legioma asaina mamboly voankazo zany zao dia zavatra hoe afaka ataon'ny diaspora mba hoe zavatra hoe tonga dia hita mivaingana zany hoe izao zany ny vokatry ny hoe asa
sy ny hoe ny volana lefa ny diaspora ohatra zany. De mba mazoto zany am'le fampandrosoana zany le diaspora satria raha ohatra tokotrany moa zany ka hoe alefa fotsiny ny vola kanefa ividianan'ny olona 4x4, ividianan'ny olona Audi ny vola alefa ny diaspora de am'izay fotoana zay dia tsy hisy tokoa ny motivation zany. Fa ohatra fotsiny zany ny anahy mantsy izay hoe apetrako amin'ny zavatra ohatraohatran'izay zany. Ka ny anona zao ohatra zao hoe ny fodiana ao an-tanidrasana zany mba tokony ho faciliten'ny ny inona mo izy ty teo zany ny gouvernemanta zany ny installation en diaspora zay mba te hanao entreprise ohatra. Ny faciliteny zany ny hoe mba tsy handeha koa zany andeha hanao risoriso eran'io zany ny diaspora vao zay vao afaka ametraka ny entreprise zay tiany zay mba tiany apetraka zany ohatra. Ny resaka sécurité zany zavatra rehetrarehetra zany de mila tsinjovina daholo zany. Ohatra zao hoe ny ao Cameroun zao de mba de raiko manokana zany hoe anikinao izay vedety goavana tao France zany tao amin'ny tennis de fa nody izy zany nandova ny tanin'ny ray aman-dreniny nisy napetrany zany tao hoe karazana site touristique, hôtely touristique izay tena écologique, misy an'ireny hoe karazana kabana écologique zany ngeza be mihitsy zao ohatra zao de mba mampiasa olona maro zany mampiditra touriste maro ary mba reharehan'ny Camerounais koa hoe nody an-tanidrasana izany Yannick Noah izany ohatra zany. Ry Samuel Eto'o vedetin'ny football ke zany nody koa zareo zany de mba mitondra ihany koa zany ny voninahitry Afrika. Izy no mitantana ny football ao Cameroun amin'izao fotoana izao ary hoe mba misy modèle zany ilay tanora ary manana fierté sy espoir zany satria rehefa mba hoe voatoana zany ny encouragena ny fidin'ny olona ohatran'ireny zany dia mba misy ihany zany ny fanantenana izay mipetraka eo amin'ny hoe tanora zany. Dia i Mbappé koa zao vedety ny football international koa zany vao avy nitsidika ihany koa zany izy any Cameroun de mitondra karazana zany enthousiasme betsaka mihitsy zany eo amin'ny hoe tanora Camerounais zany. Ka zavatra ohatraohatran'izay mantsy zany no hoe aprisiako zany amin'ny ao Madagasikara satria ny zava-misy anie matetika de toa kivina ilay olomanga miverina ny Madagasikara hoe sao de haka ny toeranay, sao de te hanao président de la république, sao de te hanao ministre, sao de te hanao maire de anaovanaovana antson-jay ny zavatra projet zay tiany atao akivikivina le olona tsy makaiza mihitsy sika raha ohatra ka hoe zay zany no hitondrantsika ny zavatra rehetrarehetra izany. De eo ihany koa moa zany ny hoe fijerevana amin'ny atsipiriany zany ny hoe inona zany ny rafitra izay apetrakitsika ohatra zany amin'ny enseignement de iny zany rafitra izay mijanona ho an'ny taranaka rehetrarehetra any aoriana. Ka hoe misy moa zany ny fitenenana hoe nanao rafitra eo ange tsy arahan'le olona rehefa insistena ny hanarahany azy. Misy koa zany tokony hoe rafitra manokana koa zany amin'ny hoe olona izay hoe manara-maso zany ny fanarahana ny rafitra sy ny fanarahana ny lalàna. Misy izay karazan'olona zay zany mampatsiahy hoe izao ny rafitra izay efa napetraka teto de misy ny sanction izay apetraka zany amin'ny olona izay tsy manaraka an'io rafitra io satria izay daholo no mampandroso ny tany mandroso rehetrarehetra izay hoe rafitra napetraky ny olona ny olomanga taloha zany de arahany aty aoriana na mba hoe mba misy amélioration kely angamba zany apetrany ao ajoten'ny mpikaroka sy ny sisa taloha nge tsy nisy zany hoe resaka hoe
asa atao amin'ny ordinateur zany e, mbola mitape amin'ny machine ny olona na taty amin'ny accident raha taloha, fa hoe rehefa nisy zany ny ordinateur de hoe betsaka ny asa natao amin'ny ordinateur, nefa tsy mandrava ny rafitra izay napetraky ny razambeny arahan'ny olona rehetra rehetra izay hoe mitondra zany any amin'ny fampandrosoana. Ka zay zavatra rehetrarehetra izay mantsy zany no hoe tiako assistevana zany, apetraka mazava tsara ny rafitry ny lalàna mba aleo tena zany ny lalàna fa tsy misy olona mibaikobaiko azy. Efa zava-dehibe zay raha ohatra ka hoe apetraka tsara mifototra ny rafitry ny fahasalamana, de tokony ihany koa hoe ny ao amin'ny fahasalamana sy ny dokotera sy ny mpiasa ny fahasalamana rehetra rehetra no manao ny rafitra matanjatanjaka zany izay hoe ahafahana mifehy an'io fahasalamana io. Nahoana moa raha ohatra ka atao foronina hatramin'ny assurance maladie ho an'ny rehetra rehetra, asaina manao cotisation ny olona zany mba hampisy ny rafitra matanjatanjaka, de ny karama mba atao ambonimbony zany, satria le fitiavan-tena nge zany no tena hoe mibahana zany hoe olombitsy zany no te hanan-karena tapoka zany rehefa misy ny hoe fananganana gouvernemanta sy ny ana zany, eo zany hoe mila zany an'ilay olo-manga izay efa niteneniko efa miavitsy nge izy zao de ireo olo-manga ireo zany no mba manana ny hoe mokondoa hoe andao amin'izay apetrakintsika zany ny zavatra rehetra holovain'ny taranaka any aoriana. Zavatra tsy sarotra nge ny malagasy, tsy sarotra ny miteny aminy sy ny hoe anarahany ny teninao raha ohatra ka hoe hitany tsara mihitsy hoe tena mitombotombony ianao, ary zany zavatra rehetrarehetra izany moa tompoko lahy sy tompoko vavy de tsy hipetraka zany raha olona anankiray no andeha hitatatata an'izany eo fa mila ny ataontsika hoe zany hoe groupe matanjaka mihitsy zany ny manangana an'izany zavatra rehetrarehetra izany, satria raha olona anankiray nge zany no andeha hitatatata eo, olona roa telo de samborin'ny gendarme sy ny polisy fotsiny nge zany de any am-ponja de mangina zay zany no hoe zavatra tiako ampitaina zany ny amin'ny hoe ny olo-manga izay efa miavitsy amin'izao fotoana izao zany de mba angatahana hitsangana zany anangana ny Madagasikara, anangana ny fototra matanjaka zany izay hoe arahan'ny taranaka aty aoriana izany. Ny resaka fandriam-pahalemana dia ny manam-pahaizana zany no mandrafitra an'io hoe ataontsika ahoana marina tena fandehan'ny fandriam-pahalemana. Fandriam-pahalemana zany nge tsy mila hoe de tena hoe de tankina mitraillette na inona ohatra ny any Cuba zany nge misy ny fandriam-pahalemana, satria efa nivolavolaina mihitsy zany na hatrany amin'ny atsekoly ny ankizy zany ny hoe hitandro an'izany fandriam-pahalemana zany, satria ny antony de ny hoe touriste ny tena mampidi-bola ao Cuba zany de efa masaka ara-potok-hevitra izy hoe avy alao ny touriste hiaina tsara, hiaina miadana zany aty amin'ny fanaovany vakansy, fa io no mampidi-bola antsika. Milamina ny olona ao, tsy hitako aloha hoe de misy polisy sy gendarme sy anona be zany eraky ny tanàna zany hoe miaraka mibasy eraky ny tanàna, tsy de mahita an'izany fa milamina ny olona satria masaka ara-potok-hevitra. De toy izay sy toy izay zany aloha no azoko atolotra ny amin'ny hoe resaka diaspora sy ny hoe ny manam-pahaizana ny olo-manga izay hoe tokony zany hoe anangana an'ilay fototra matanjaka zany izay holovain'ny taranaka any aoriana zany, satria manana ny rehetrarehetra tsika izay hoe ahoana koa zany ny fomba izay rafitra apetraka koa zany amin'ny hoe arenan-kibon'ny tany, ahoana ny fomba igerena an'io zany, ahoana ny fomba atao izay hoe tsy agorobaka ny arenan-kibon'ny tany mivoaka sy ny hoe arena rehetrarehetra ao Madagasikara zany
rehefa apetraka anie ny système sy ny rafitra mazava amin'ny contrôle matanjaka momba an'izany, vita anie zany zavatra rehetrarehetra zany e. Ary afaka mamelona ny malagasy ray manontolo mihitsy ny harena izay misy ao Madagasikara, fa ilay hoe rafitra goragora zany a, de samby manao tantely afa-drafitra daholo ny olona rehetra zay te haka zavatra zany ao Madagasikara, nefa ny retour nefa ny amin'izany zavatra zany a, de tsy hita hoe aiza zany ny retour an'izay hoe entana sy ny harena mivoaka izay, rehefa tsy misy ny rafitra matanjaka sy ny contrôle matanjaka izay atao amin'izany zavatra zany, de ohatran'io ihany ny fandehany, horitra ihany ny fananana, horitra ihany ny ran'ny olombelona iray raha ohatra ka hémorragie tsy mety mijanona mihitsy, de ho faty ihany ny hafaran'ny olona iray. Aiza sy aiza ny lakile ao anatin'ny sentiment d'appartenance. Atsika io, atsika Madagasikara, inona ny zavatra ataontsika hampandroso azy, inona ny zavatra ataontsika mba tsy hanimbazimbana ny harena rehetra izay misy sy ny structure rehetra izay misy ao. Zany zavatra rehetrarehetra izany zany dia mila hoe entanina zany ny olona mba hanana an'izay hoe sentiment d'appartenance izay, ny ala sy ny zavaboary rehetrarehetra. Atsika io tsy doradorana fahatany, tsy simbasimbana fahatany. Eo ihany koa zany ny hoe resaka fifampitondrana, inona marina ny fifampitondrana tokony hoe apetraka zany eo amin'ny mpiaramonina, dia ny toe-tsaina tsy miezaka zany, tsy mandany resaka fifanampiana, fa hoe mba tokony ny tsirairay zany mba tokony hahafantatra sy au courant fa hoe izy anie tokony mba hanao izay hoe hamelomany ny tenany, ho responsable ny tenany, ho responsable ny vady aman-janany. Mbola be dia be nge amin'izao fotoana zao ty hoe vehivavy monoparental manano tena, satria hoe ny fitampitahan'le lehilahy fotsiny zany de mitaiza zaza rery, zany hoe mbola tsy miditra ao anatin'ny sain'le lehilahy zany hoe responsabilité-ko anie ny ty zaza naterako ty. Miainga eo amin'ny resaka ihany koa zany hoe resaka tokantrano, resaka ihany koa zany amin'ny fahatserovan-tenan'ny tsirairay mihitsy koa zany ny hoe resaka fampandrosoana. De toy izay sy toy izay no azoko natolotra anio dia manaova abonnement amin'ny Jeanne Forest Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.